Faly miarabantsika tsirairay avin-drehetratra ity maraina ny zoma faharoa ny volana aogositra ity. Soan'Andriamanitra isika satria mbola meno ny fahasoavany sy ny famindram-pony raiso tombontsoa lehibe ho anao hatrany ny fahazahoana ny fofinaina mavela avy amin'Andriamanitra. Ary aingany mba ho tsapantsika zavatra tsy voavidim-bola izy ireny ka aoka ho ampiasaintsika mba ho voninahitry'Andriamanitra irery ihany. Ary koa afahantsika maroso hatrany mba ahavoavonjy antsika. Alohan'ny dirantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka iraina izay ny an-danitra atolotra hainao ny dera ny laza ny aja sy ny voninahitra. Saotra anao izahay fa mbola nomena an'izany tombontsoa izany dia ny fahasoavana avy aminao. Saotra anao ihany koa izay manome ny fanahinao masina ary mitaona anay andinika ny teninao. Mangataka aminao izahay tompo amelano ny heloka tsirairay avy fa tsy mendrika anao izahay ary aokany ny fahatsaran-dratsy rehetra ho esorinao ka ho volenao zava-tsoa izay avy aminao rery ihany. Andray ny teninao izay ankehitriny dia meteza anao hiteny manoloana anay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tahaka ny masirasira. Nalaina Matio 7:17-7:30 manao hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana mandra-pahazo masirasira azy rehetra. Amen. Tamin'ny fanohariny nataon'ny mpamonjy masirasira dia nampiasaina ny hohona ny fanjakan'ny lanitra maneho an-tsara ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay mamelombelona sy manavao manko izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy maintsy raisin'ny mpanota alohan'ny ahatonga azy homendrika ny fanjakan'ny voninahitra. Ny fahalalana sy ny fanabeazana rehetra azon'izao tontolo izao omena dia tsy ahomby mihitsy eo amin'ny fanovana ny zanaky ny fahotana efa simba mba ho tonga zanaky ny lanitra. Tsy maintsy ho avy amin'Andriamanitra manko ny hery izay afaka manavao. Tahaka masirasira miaro amin'ny koba ihany io dia ao anatin'izany dia miseho ety ivelany. Izany no fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra nova ny fiainana amin'ny fanavaozan'ny fo. Ny masirasira voafina ao anatin'ny koba dia miasa amin'ny fomba tsy hita maso hampiakatra ny vongana manontolo dia tahaka an'izany koa ny masirasira ny fahamarinana. Miasa mangena izy io, miasa miafina ary tsy mijanona izy mba hanova fanahy. Mihamalefaka sy voafeny foronana ranofo, fisainana vaovao, fahatsapana vaovao, ainga vaovao ny tafahorina, faneva vaovao ny toetra mampanahy no voatsangana ihany koa dia ny fiainan'i Kristy. Voaova ny saina, voahetsika ireo fahaiza-manao izay zavatra hifantoka ho amin'ny sorodalana vaovao ary koa mifoha ihany koa ny feon'ny fieritreretana. Ny fony izay mandray ny fahasoavan'ny lanitra dia ho feno fitiavana ho an'Andriamanitra sy an'ireo lanoloran'i Kristy ny ainy. Malemy fanahy sy mahaliana tokoa izy, manetry tena izy momba ny fieveran'ny tenany nefa dia feno fanantenana matoky mandrakariva ny famindram-po sy ny fitiavan'Andriamanitra. Tokony hifeno toe-po sy ny feo ny fahasoavan'i Kristy. Ho hita ny asany manko eo amin'ny fanajahana, eo amin'ny koa eo amin'ny fomba fijery izay feno fitiavana sy eo any amin'ny rahalahiny sy ny anabavany ary ihany koa amin'ny tena malefaka izay feno fitiavana sy mampahery. Tsapa ny fanatrihan'ny anjely ao an-tokantrano ao. Ny fiainana dia mamoaka fofomanitra izay miakatra any amin'Andriamanitra ho toy ny fofony ditin-kazo manitra masina izany. Miseho amin'ny fahalemem-panahy sy ny hatsaram-panahy sy fandeferana ary faharipo sy tokoa ny fitiavana. Miova ny endrika, mamirapiratra ihany koa amin'ny endrika izay tia azy sy mitandrina ny didiny fa i Kristy mitoetra ao anatiny. Ary rehefa tanteraka, rehefa fanovana ireo, iriko tokoa mba ho tanteraka aminao dia velokira, feno ompifaliana sy fahasambaran'ny anjely ary Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra sy Kristy dia ravoravo noho ireo fanahy voavolavola araka ny fitoviana amin'Andriamanitra. Izany no iren'Andriamanitra ao aminao ary tsy tanteraka isika ankehitriny
kanefa raha miray aminy tokoa isika isanandro dia tsy avy amin'ny herin'ny tenantsika ny fanovana fa ny fanahy dia mamola vola ao anatintsika ka manala an'ireo izay tsy nambolen'i Jehovah ho antsika. Amen. Andriamanitra tsara indray mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao manome fanantenana izany. Tompo ahirina tokoa raha hiasany fanahinao masina ao anatinay tsirairay avy ka niezaka izay arahanay manao miaraka aminy anay hitondra vokatsoa ary hahatonga anay tsy hiverin-dalana fa ho amin'ny tsara kokoa hatrany. Tonoana saina tanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.